Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana mbamalalo ny anona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia manana fadana toko amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto androany. Matoko sy miny fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Dia teteny aminao hoe arabaina, veronaina somatsara, ny tsara indrindra ny fanomen'Andriamanitra antsika androany dia ny tombon'androm-pahavelomana ho andao a. Tsika voninahitra Andriamanitra andao hoe faly amin'izany tsika fa zava-dehibe mbola fahafahantsika rehetrarehetra eto a mifankahita veronaina somatsara eto ndraika. Dia tahin'ny Tompo anie tsika tsirairay avy, fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetrarehetra. Raha androany vao tonga miaraka aminay dia tena arabaina manokana ianao ary teteny aminao hoe tonga soa, ary teteny anao sy ampailanao koa hoe tsy kisendrasendra akory ny atogavanao eto, fa tena misy raha ilanin'ny Tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany daholo a, dia samia maharitra. Mino aho fa misy zavatra tian'Andriamanitra hoeninao eto amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia misaoran'Andriamanitra fa misy olona amin'izao fotoana izao maniry ny tenin'Andriamanitra tsy afaka mandre an'izany intsony, fa ianao mbola tongava ny tenin'Andriamanitra na dia efa eo am-pandriana andeha hatory ary a. Miara-matory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao androany ary miara-mifoha amin'ny tenin'Andriamanitra ka dia tahin'ny Tompo a tonga soa. Halleloja. Androany niditra voalohany tamintsika teto androany dia nanaovantsika Tiana Rakotoarizaka. Tiana Rakotoarizaka moa eto France, fanekizany Koweït, Arabia Saodita, ny Chine ary Madagasikara koa. Dia miara-misitraka nitsodrano ho an'ny Tiana Rakotoarizaka androany. Tiana Rakotoarizaka tia nitsodrano menanao androany a ao amin'ny bokin'i Isaia 2:20-21. Isaia 2:20-21. Hoy tenin'Andriamanitra manao hoe amin'Aratsosy, indro ny mpanompoka izay tantaniko, dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko. Napetrako tao amin'ny fanahiko, mamoaka tsipika ho an'ny jentilisa izy. Tsy antsoantso izy na nandratra ny feoany, na hanao izay andrenesana ny feony eny an-dalana. Tsy hotapahana ny volotara torotoro, ary tsy ho vonoina ny lahin-jiro manetona, hamoaka izay tena rariny tokoa izy. Tsy ho reraka na ho kiva izy mandra-panora ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy hiandry ny lalàny. Halleluja. Amen. Ho an'ny Tiana Rakotoarizaka izany tsodrano izany. So anareo a any Chine, Arabia Saodita, any Koweït ary any Madagasikara, ka dia tahin'ny Tompo a misy trasomatsara ny tsodrano a sika rehetrarehetra. Faly mahita anareo andao irabana rehetrarehetra aloha. Tiana Rakotoarizaka eto France nanarakaraka azy a tojo Jesosy mandrakizay ao Allemagne, Jadomona Allemagne ihany koa, Elizatsiala Koweït, Sandola Jesosy Koweït, Kodaleoni Koweït, Zamina Kamaradan'i Jesosy
fransa nandatana akaiky ny zambina tany androany na tsiara ny zambina ny akaikaiky ny tranonry zambina tany nandalo tany tamin'ny ankeo tsisy fotoanany fampetsona moa fa tanatin'ny asa nambina tsiry ambaramiel fransa lantinirina liban Mario-Tanzanie Koweït Zana Sylvie Koweït Selina Rosmina France Ampiona France Marie Boultilda Koweït Lovritina France tonga so Marijo États-Unis Kadakamalala any Madagasikara fefa ho avy aty Francis zao tsy ho ela avy nanao vakansa tany Madagasikara Angonina Rodriguez Arabie Saoudite Fabirazana Kadapa Koweït tahiny tompo tonga so i Rantalina Marie Charline na Madagasikara tonga so neny Razana Monique Koweït tonga so Bartel na Madagasikara Artisanat de Madagascar France Angelina Diamant Chine itodrano so France tonga so daholo isika menakavy Jesosy Noeliko Koweït Iamio Erika Rack France André Suzel Suisse tonga so daholo fa no mahita anareo dia izy koa mbola tsy voatonona Rodine Marie Koweït tahiny Jesosy Mami Koweït asan'ny apôstôly Rahalain io Madagasikara dia tonga soa Bartel efa nyteneniko teo tsisy isolana tiana rakotoary zaka Angèle Pagès France Jessica Patitsi France dia zay ngamba no azo lazaina zay nareo no eo tonga so maretatra amin'ny farany daholy matoka fa tsy taka nidinantsika teto ny voantsika raha kivikivy sy ketraketraka ianao androany dia tsy zany ny voano eto androany ny aina mahitsy Italie Côte-d'Anela Belgique tonga so daholo ndolotsika aloha melohan'ny zatra ndolotsika hivavaka ndolotsika metraka ny fotoana eo am-pirantanin'Andriamanitra atao ampandrosotsika ndralantsika Alain asan'ny apôstôly ao Madagasikara ao izy no hitondrantsika anatin'ny vavaka ametraka ny fotoana am-pirantanin'Andriamanitra vavaka fanomboana rahalahy Alain anao avy hatrany ny fitenenana tompo pasteur Menakavy tahiny tompontsika rehetra izay manaraka izao vavaka fiombenana alina izao indray dia mbola hiaraka hivavaka aritsika amin'ny anaran'ny Jesosy ry Jehovah raina io dia faly sy ravoravina izy satria tonga amin'izao fotoana izao ary dia mbola misaotra anao satria mbola mimenao toninandro ny ainanay tsirairay avy dia ary mbola misaotra anao ihany koa izay satria raha tsy teo anao dia tsy tanteraka izao vavaka izao dia misy matoky koa izay Jesosy fa manatrika eto anao satria raha tsy manatrika eto anao dia zava-poana fotsiny dia apetrako hitanao ihany koa tompony fitaovana rehetra izay ampiasaina eto ny fitaovana rehetra ampiasain'ny pasteur amin'izao fotoana izao dia raha koa fa mirahanao soa izy ireny mba tsisy asan-devoly tsofotsofoka sy anapatapaka dia ianao ihany koa apetrako hitanao ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny toriteny Jesosy indra fa i pasteur izay hitondra ny toriteny dia ianao nanositra ny lelany dia ianao koa nanome révélation avy aminao Jesosy dia apetrako hitanao koa ireo mpanomponao izay hitondra ny asan'Andriamanitra izay hiaraka amin'ny pasteur eto amin'izao fotoana izao dia ianao nanositra ny lelan'izy ireny tsirairay koa Jesosy Kristy tompiraina io dia ny devoly sy ny satana dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana dia afatotra ny rano Jesosy Kristy tompony sabata dia apetrako ampitananao izany vavaka izany tompo dia misaotra Jesosy Kristy tompiraina dia mivoninahitra anao irery any Alleluia Amen. Tahiny Jesosy pasteur Menakavy mbola tsy tahiny Jesosy aloha miady zay niteny zay mbola tsy anjariny aloha zao no miteny Alleluia makasitraka indrindran-dranabavy rahalahy Alain tao anatin'izay vavaka mamy fa dia matsiro tahiny tompo rahalahy Alain dia Jesosy malofitianao misaotra indrindra dia mahirezatra ny hatrany tahiny tompo zoko felina rakoto sy eve manambotsoa tonga so ihany koa nareo amin'ny rahavavy iano tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo fa andolotsika ieno hira aloha tsika Alleluia ao aorianan'ny hira
dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Alleloia. Tenin'Andriamanitra izay mety andranabavitsika mihaja mitondratsika anaty tenin'Andriamanitra androany. Dia ao anatin'ny tiry ity zany tsika iomakomana maka toerana tsara dia maka baiboly fa ian'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mitondra ny tenin'Andriamanitra moa izy dia avy eo velonetiny teraka ao mamelavelatra ny tenin'Andriamanitra taka ny mahazatra ihany. Mbola hoe tampianina dia zany ary sao dia misy mbola tsy naheno amin'ny zoma 29 septambra tsika ho avy zao dia hanatanteraka alibavaka fiderahantsika an'Andriamanitra ny amin'ny fahadimy taona ny Akiradio io. Dia misy aminareo maniry na télépanahy hanolotra filalitsoa vidéo kely 2 minitra dia afaka alefanareo amiko na alefanareo amam-pionina dia alefantsika ny alina io 29 septambra io mba irahantsika amin'ny falina mpankalazatsika izany fahadimy taona ny Akiradio zany. Zay no ela fa intokontsika rehetrarehetra eno irakytsika dia avy tsika tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Meno finaritra daholo ary.
fantasika dia maty monjatsika Kristy miaritra mijaly novonolona no fahotana sy ny fahotana ho ankehitriny atolory azy ny fonao atolory azy ny fiainanao meteza ndray ny famonjena tadidio mandrakariva fa tadidio mandrakariva fa tianao Jesosy. Halleloia, na dia tsy pasika ary tena ohatra mahatoritory fo mianao ny ririny a mianao ririny dia ohatra mangotsingotsika izany anatin'ny foko na dia tsy pasika ary saotra an'Andriamanitra. Halleloia, marina izany, tiantsika Jesosy. Halleloia, tena tiantsika Jesosy. Emiry ary eny toriteny avy hatrany ary tsika ampandrosoantsika ny anabavitsika mihaja hitondratsika ao anaty tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra entiny a araka ny teniko teo a dia miverina ety ihany a mamelabelatra indray a ny tenin'Andriamanitra. Ka dia iray tsara ny baiboly a tonga eo amin'ny fotoanan'ny sakafotsika. Halleloia, sakafo matsiro a tenin'Andriamanitra, tsy ny mofo ihany fa ny tenin'Andriamanitra. Misy afaka manome ve izay mahafantatra ozy izy ny titre za mahafantatra dia meko anao tanam-bokovoko a ny tokony hira alazoary mito mety iny ihany ny averiko anarina ny toriteny ka te ambato vinaky tanam-bokovoko izay ranabavy haja sy kapatitsia petraka ao a Lyon a izay no titre n'iny iriny. Tahintompo ary tsika rehetra ao ary ve mihaja tahintompo Suzelle tsy sisorana tsara le hira ndao tsika eny tenin'Andriamanitra eo. Tahintompo ranabavy mihaja anao ary ny fitenenana tahintompo. Jesosy pasteur Menakavy a tahiny Jesosy a isika tsiraray avy raisiko fahasoavana lehibe ry havana malala ny tondra ny tenin'Andriamanitra amintsika eto. Ka ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika dia ao amin'ny boky Isaia 43:18-19. Isaia 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Dia raisoarany baibolintsika dia rehefa hitantsika ny teny a ny soramandry ny amindran'ny Jehova fo amin'ny Israely sy ny ampidiny azy avy amin'ny fahapaboany ary ny ampidinany ny fanahiny. Mifaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 izay mijerentsika. Aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha indro izao efa hanao zava-baovao ho ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy halala izany ve ianareo? Eny, any anefitra no anaovako lalana ary any amin'ny tany lao no asiako ony. Amen. Teto ry havana malala Andriamanitra dia nampitondra ny teniny any Isaia mpaminany. Izany hoe naniraka azy hanambara amin'ny mpianakavin'ny Israely ny famonjena azy. Asa fitoriana izany teto no nataon'i Isaia ary Isaia dia anisan'ireo mpaminany lehibe novidian'i Jehova. Teto amin'ity andininy ity Andriamanitra ry havana malala dia nampitondra teny any Isaia hoe aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Tena tian'Andriamanitra isika ry havana malala tsy atsiaro ny lasa satria dia tena hoe anisan'ny kalite an'Andriamanitra izany tsy matsiaro ny lasa tsika izany. Ary ao ambadika izany ry havana malala Andriamanitra dia efa mampanantena sahady
fahanao zava-baovao. Mazana ny isika olombelona rehefa malala tsy mahay manadino ny lasa na koa tsy te hanadino mihitsy aza, kanefa Andriamanitra dia tena manana toetra tsy manadino ary manana toetra ihany koa tsy manao zava-baovao. Tadidio rehefa malala fa Andriamanitra dia manana fiainana vaovao menantsika foana, fa na dia ny famindram-pony aza dia vaovao isa-maraina. Marina fa izao vanim-potoana izao tokoa mantsy no vanim-potoana fitanisan'ny ankamaroan'ny olona lasa rehetra tany aloha tany, teo ny napalahelo, ny mangidy, ny mahafinaritra, tena tsy lavina tokoa mantsy ireny fa tena zavatra nandalo ary mety ny mariky ny fiainantsika mihitsy azy ireny, kanefa eto ny tenin'Andriamanitra nampitondrainy an'i Isaia milaza mazava tsara ny tsy tokony ahatsiarovatsika ny lasa, satria tsy mahatsara antsika ny fitanisantsika ny lasa rehetra tany aloha tany, fa tena mety mitondra fahakiviana, fahaketrana, faharerahana ao antsika ireny, ary mety ahatonga antsika tsy hanana fanantenana intsony hoe ahita zava-baovao. Ny tena olana mantsy dia ny fahatsiarovantsika ny lasantsika ireny dia ararotiny devoly, ataony fitaovana anakivinantsika ihany. Tadidio anefa rehefa malala fa rehefa kivy tsika, rehefa reraka tsika dia mazava ho azy fa tsy ahavita hivavaka sy hifandray tanteraka amin'Andriamanitra isika. Izany hoe mety very mihitsy ny finoana sy ny fanantenantsika an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ary tena ararotiny devoly izany fahalementsika izany amin'ny tsy fahaizantsika manadino ny lasa. Mety misy fotoana isika latsaka teo amin'ny ara-panahy na tamin'ny ara-nofo koa aza dia mieritreritra isika fa hoe za ve dia mbola hoenon'Andriamanitra ihany, za ve dia mbola hojeren'Andriamanitra ihany. Nefa eto ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika antsika hoe aza misaina ny taloha. Ny tsy fisaintsainantsika ny taloha dia mampitombo indray ny fanantenantsika an'Andriamanitra ary ahatonga antsika hanao dingana vaovao ho amin'ny ho avintsika. Tsaroa fa manana fikasana ho antsika ange Andriamanitra arak'ilay Isaia 9:20 manao hoe indro izaho efa nanao zava-baovao ko ankehitriny dia efa miposaka izany, tsy halala izany ve ianareo? Eny, any an'efitra no hanaovako lalana ary any amin'ny tanilao no asiako ony. Izany tenin'Andriamanitra izany dia tena hoe mampisy fanantenana rehefa malala. Mampisy fanantenana izany hoe tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainantsika, fa ny zavatra angatahany amintsika dia isika handroso fa tsy hembotra hahatsiaro ny lasantsika. Ka ny voalohany izany dia ny fanamboarantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny tena zava-dehibe. Ny faharoa manarakaraka izany rehefa malala dia tena mila isika tsy misaintsaina na mitanisa ny lasantsika taloha intsony, avela ho any izay efa lasa, omba ny lasa, fa izany no ahafahantsika mandroso eo amin'ny fiainantsika.
eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra manko rehefa namalala dia mila isika tena hoe manana fatokiana sy finoana fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Ka izany no ahafahantsika tena hoe manana antoka tsy atsiaro ireo lasa ratsintsika rehetra mety hoe mameno ny saintsika. Raha tanterahantsika ireo rehefa namalala dia azo antoka fa tsy hitovy amin'ny izay efa niainantsika taloha intsony ny fiainantsika, fa hisy fiposahana vaovao hiainga indray ary misy lalana ho ataon'Andriamanitra amin'ny tsy takatry ny saintsika rehefa namalala. Tena hoe nisy fotoana za tena tsy nahay an'izany atao hoe nanadino lasako izany ary tena anisany mitondra zavatra negativa be dia be teo amin'ny fiainako izany rehefa namalala. Fa rehefa nahita an'ity teny ity rehefa namalala dia nakasika anahy izy ity ary tena nanova anahy. Nandresako fanapahan-kevitra nahafahako mandroso. Tena hoe nanadino ireo zavatra mafy nolalovana sy ny aretana dia nahatonga anahy tena hoe nanana fanantenana indray fa hay Andriamanitra dia mahay manao zava-baovao eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Dia ho antsika rehetrarehetra izay mety hoe mbola tsy mahay manadino ny lasantsika dia andrambo ka izao fa tena hoe azo atao ny manadino ny lasantsika fa tena hoe mibanjina an'Andriamanitra isika ary tena hoe mametraka ity tenin'Andriamanitra teo anatin'ny fontsika sy ny saintsika dia tena hoe hanova tantaram-piainana eo amin'ny fiainantsika ny fahafahantsika manadino ireo lasantsika ireo. Izay ihany no ahafahantsika mandroso, izay ihany no ahafahantsika mitombo rehefa namalala. Dia mino sy matoky fa nisy ny raisinao izay teny izay dia misaotra antsika rehetra ny aino dia ny voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia, amen. Aleluia. Misaotra betsaka any zoky mihazy tsika tao anatin'izay toriteny dia metin'izay dia mankasitraka andrinanao dia Andriamanitra manakarepasoavina ny amaly fity anao sy ny ankonanao nareo menakavy kely ao tokantranao mitombory sy mitombo fahasoavana ranavavy mihaja. Aleluia. Resaka zavatra roa tsika androany. Nakeo bakiko ilay tenin'Andriamanitra ny Isaia 7:20 manao hoe aza matsiaro ny lasa na amin'ny sainany taloha. Ino izay efa nao zava-baovao ho ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy alala izany mba ianareo eny any an'efitra no naovako lalana ary any amin'ny tany lao no asiako ongy. Aleluia, amen. Zavatra roa resantsika indray renten'ny ranavavy mihazy to dia ny lasantsika izany, lasantsika olombelona reto. Samy manana ny lasantsika daholo tsika ary rehefa mirehetrrehetra hoe lasantsika ny lasantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia mety vitsy ary angamba ny olona mety ahatsapa hoe ny lasako taloha izany dia zavatra tsara. Matetika ny lasantsika dia zava-mahamenatra sa hono izy nareo. Mety fotsiny fantatro ve ny lasanao tonga dia azo atao an'izany ohatra to dia mahamenatra ny lasako, ny lasantsika, ny lasanao. Androany Andriamanitra teny aminao hoe Andriamanitra raha hiaraka amintsika, hiara-mandeha amintsika, tsy hitanisany lasantsika n'ity fa hiara-hibanjina amintsika no ho avy. Manana ho avy manana avenir tiana homanina ho antsika Andriamanitra. Ary io fiarahantsika amin'Andriamanitra io raha ny lasa foana no ifampitantarana dia tsy lasa lavitra tokoa tsika. Vao andeha andohalika hivavaka ianao tsy afaka hidiran'Andriamanitra izany koa ianao fa tambezatra eo aminao ny lasanao dia menatra ianao dia vavaka fibebahana indray aloha ny lasa. Andriamanitra tena tia hitanao anadino an'ireny. Aza matsiaro ny lasa izy na amin'ny sainany taloha
fa reny le ianao misaina ny lasa sy mahatsiaro ny taloha reny tao anatin'le faratsianao zany de mety ahatonga anao a mitratrana blokazy efa tena dingana vaovao ny tian'andriamanitra tonga avatsika andehanantsika etrika andriamanitra manao dingany a ozy andriamanitra za fa nanao zava-baovao efa vita reny taloha reny amiko de za efa nanao zava-baovao anolonany reny efa namaritra lalana vaovao alleloia ny tena andriamanitra ny Korintana toko faharoa Korintana faharoa azafady toko dimy Korintana faharoa toko fahadimy de fitondra koa raha misy olona amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao zany misy zavatra zany taloha de nesorona mihitsy nesorona mihitsy nesorona mihitsy le taloha misy rahalahy zay a mpanompon'ny satana tena mpanompon'ny satana ary mpanompon'ny satana efa le tsy sakafo tsotratsony no any efa ambony grady be de efa ra sy zazakely reny no any tena bibilava reny rehefa nibebaka izy a tavavelona tao am' Jesosy de reny mihitsy matory izy amin'ny alina de tonga ny fanahy masina manofy izy de misy manofy hoe misy manongotra ny hoditra rehetra misy nanongotra tena hoe ny solona nongotana daholo de ny solona vaovao ny solona hoditra avao zay eo anatin'le fahatsapany ao anatin'le fahitana andriamanitra lay mba nrefa iara-mandeha amitsika de tsika le taloha iny esorony mihitsy lo le tsika taloha na ny fisainana taloha na ny paozy taloha na ny fiteny taloha na ny toe-po taloha na ny fomba fihetsika taloha de sololo vaovao raha misy olona tonga ao amin'ny Kristy ka tsy miova zany olona zany na ivelany na anatiny de mbola tsy tonga ao amin'ny Kristy Jehovah Andriamanitra de miteny anao zava-baovao anao zava-baovao zany anao amin'ny teny frantsay hoe anao nouvelle créature zany hoe tena tsika le taloha io zany tsika le tena mbola ratsy be tao anatin'ny paratsiana solona vaovao ny ao anatiny ny anarantsika tsy miova isika amin'ny mavatatsika tsy miova fa ny momba antsika rehetra ny solona daholo na ny anatiny na ny ivelany marina nge zany ravany ary tsika tsy mba tsika rehefa mitory eto de tsy mba isan'izany olona mitory zany hoe Andriamanitra tsy mijery ivelan'izany teno zara tiako tenena anareo matetika mantsy tsy zavatra zay olana foana eo amin'ny tsy azony olona miteny iny hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany na tena mijery ivelany Andriamanitra rehavana sady mijery anatiny rehefa tonga iny teny iny nake jerentsika vetivety lasa am'izay tampoka ny toriteny ty efa tsy nanomana an'izay ary tsy tokony zay mihitsy ary ny toriteny fa noketsika jerikely fotsiny fanazavana kely an'izay teny zay fotsiny mba hahatonga atsika mahafantatra am'izay tiany ny tenin'Andriamanitra zay rehefa misy olona miteny tsika ohatra itsika rehefa hoe miova fo de miova na ny ivelany azy misy zany olona ohatra hoe taloha izy menamena volo be mihitsy de hoe nandray an' Jesosy izy de lasa misy bebe fotsiny eo androany fa tsisy ninona niova teny aminy ny tenin'Andriamanitra ngeravany ny fanahy masina ngeravany mahatonga anao avany anaty hiala am'izay tsy sitrapon'Andriamanitra azao moa efa mivoatra be le filazantsara efa 2023 dosny nareo tsy maharaka efa tsy zany zao efa mila manao make-up mihitsy ny vehivavy mila tena mikarakara vatana karakara ao madio sy milamina tsara ny vatanao fa zao vaina zay nataon'Andriamanitra teo aminao afijejojejona zany zao ny zavatra teneko anareo Samuel voalohany
toko 400 na nisorana Davida ho mpanjakan'ny Israely. Ny tenenina teo hoe rehefa ankitsika andininy faheniny Samuel voalohany toko 400 andininy faheniny mariako tsy tia mihitsy ny torotenitsika tsy tokony hisy idirana ty fa anazavako anareo an'le resaka teo fotsiny. Samuel voalohany toko 400 andininy faheniny vakiko aminareo ary nohony tonga reo dia nijerany Eliaby izy ka nanao hoe nivosy Jehovah tokoa ty anatrehany averiko. Ary nohony tonga ireo dia nijerany Eliaby izy ka nanao hoe nivosy Jehovah tokoa ty eto anatrehany. Fa hoy Jehovah tamin'ny Samuel aza mijery ny tarehany na ny avony tsanganany efa nilaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijeriny olona ny fijerin'ny Jehovah fa ny olona mijery miseho eny ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Dia io amin'izay ny tenen'ny olona. Andriamanitra tsy mijery ivelany zany fa mijery ny fo. Zao nefa natonga an'Andriamanitra ny tenany io. Rehefa nifidy an'i Saoly Andriamanitra any amin'ny Samuela voalohany Samuela voalohany toko 10 andininy 13 dia zao ny zavatra nitranga. Voafidy ho mpanjaka zany Saoly niazakazaka daholo ny vahoaka andeha hijery izy zany mpanjaka zany. Andininy 13 amin'ny Samuela voalohany toko 10 dia zao ny ten'Andriamanitra. Dia niazakazaka ny olona ka naka azy tao ary efa nitsangana teo avoan'ny olona izy dia nanatombony ny olona rehetra hatramin'ny sorony no miakatra ny alavany. Ny dikan'izany teo amin'ny soroko Saoly daholo ny olona rehetrarehetra. Saoly zany lava ranjanana be tena ohatran'ireny mystère reny mihitsy, ohatran'ireny plato reny mihitsy Saoly. Lava ranjanana tena mety tsara. Toa dia tena hoe io mpanjaka. Ny lohany reny ny hita milahatra daholo nisy reny fa ny lohany manatombo lava tsara zany. Zay akoatran'ny niara-panahiny dia nataon'Andriamanitra izay mba hiavahany amin'ny olona rehetra koa dia lava tamin'ny olona rehetra Saoly. Rehefa tonga amin'izay ny fotoana anolo an'i Saoly amin'izay Andriamanitra. Dia mbola tsy fantatry Samuel hoe izy ary no hosorana fantatry hoe zanaky Jese. Nefa zanaky Jese tao daholo ry Eliaba, ry Sama, ry zanany rehetrarehetra zany andalo teo ka vao mipotra Eliaba. Dia hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe tonga dia io Samuel tia vozy Jehovah satria nahoana Eliaba dia nitovy lava tamin'ny Saoly, lava sady ranjanana. Dia i Samuela zatra nahita ny halavan'ny Saoly dia nieritreritra i Samuel fa mbola olona ohatran'iny koa no fidian'Andriamanitra. Ora nefa Andriamanitra diso fanantenana tamin'ny Saoly ary anisan'ny natsian'Andriamanitra akoatra ny tao anatin'ny fony dia ny halavany mba atao niavaka amin'ny olona rehetra. Fa nandiso fanantenan'Andriamanitra Saoly. Nanomboka teo dia tenen'Andriamanitra tsiry Samuel aza mieritreritra tsony hoe olona lavako fa za tsy mijery mivelany tsony zao fa mijery ny fo. Dia tonga avany Davida fohy sady mena volo mibaribary maso. Tsy nampaninana an'Andriamanitra tsony zany. Io ve ny atao mpanjaka ohatran'ny tsisy karisma mihitsy, ohatran'ny tsisy hoe endrika mpanjaka zany, ohatran'ny tsy profila na mpanjaka zany ny paozin'i Davida. Tsy profila tsony ny problème an'Andriamanitra ty fa nytany anatin'ny fo. Fa zany akory tsy midika hoe Andriamanitra dia tsy nijery ny bika sy tsy nijery ny ivelany tsony tao aorianan'izany. Hoy Jesosy averiko aminareo foana ty tsy mety raha tsy mihoatra noho ny fariseo ianareo. Inona moa ny nampalazan'ny fariseo? Ny nampalazan'ny fariseo dia ny endrika ivelany. Hoy Jesosy nareo dia fitaka ny fasana amin'ny lalitra fotsy. Izany hoe fotsy. Mety be mihitsy ny ivelany fa ao anatiny hozy Jesosy feno faty. Inona nampalazan'ny fariseo? Dia ny fahamasinana ry havana. Ny fariseo lehilahy tsy nanao short zany. Ny fariseo tsy nanao pataloha rovidrovitra zany raha amin'izao androtsika izao. Lava tanana, mitafy lamba, manao akanjo lava. Manao pataloha izy anatiny any fa manao akanjo lava. Endrika fahamasinana. Dia raha endrika fahamasinana zany tsisy an'izany hoe tsotra anazy ao ny fariseo manao akanjo fohy tanana na hoe
mivohatra ty ny lobaka de tadolo ny volotratra rehetrarehetra tsy zany atraty misy kolina atraty ny akanjon'ny fariseo atraty ny tanana amin'ny akanjo ny tongotra azy isan'oloseo kitrokely zay le endriky ny fariseo fa hoy Jesosy efa mety zay fa tsy mety raha tsy mihoatra noho ny fariseo zany hoe ny oarantsika ny fariseo zany de any amin'le fanakianana nataony zay madio ivelana reo fasana amin'ny lalitra fotsy fa ny ao anatiny fely faty de le ao anatiny am'izay zany mitsika ny mila ioarantsika ny fariseo le fotsy aloha efa tsara fa tsy hoe fariseo zany tsara ivelana fa raha tsy anatiny de tsika lay anao tsara anatiny be fa tonga de tsizy mihitsy ny ivelany tsy zay le izy zay zany aloha mety mazava amitsika angambo zay ndikan'izany zany raha mpanaraka ny fandamin'Andriamanitra izao ianao de tsy maintsy ahita olona mitandrina hatramin'ny fitafiny ivelany sy ny endrika ivelany fa tsy ny ao anatiny ihany mazava amitsika am'izay zay a fa tsy midika kosa ny Andriamanitra tsy mijery ivelany zany de tena tsy raha ren'Andriamanitra zany na inona ivelany eo na zipatreny amin'ny fotope ary zany toy ny hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany riavako aiza ny fanajantsika an'Andriamanitra am'izany masina nge Andriamanitra aintsika eo zany hoe masina ary na zany koa masina be ny olona ndray nge dika zany hoe masina fa tsy ezahan'ny olona Andriamanitra ifanaraka amin'ny toetrandro ny tsika tsy zany eto fa tsika mila manam-pahamasina ary raha misy olona tonga ao amin'ny Kristy de tonga olom-baovao izy de fa lasa ny zavatra taloha zy ny tenin'Andriamanitra alleloia mario aminao mihitsy le Korintianina teo Korintianina faharotoko fahadimy andininy fafito fito amby folo raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha ino efa tonga vaovao zany faketsika mba hijerikely hoe mba hijerikely mpikamana vitsivitsy alleloia mpikamana vitsivitsy eto amin'ny groupe zay maresy alleloia mba masina sary kely nareo na mbola tsy nahafatana azy nareo fa ohatriny ahoana moa reto ranambavitsika reto taloha za raha hiteny hoe aza misaina ny lasa na matsiaro ny taloha de tsy hoe amofotamandry akory aza matsiaro lasa na misaina ny taloha de tsy hoe amofotamandry akory raha ampiseho anreto sary reto fa entina ilazana aminao kosa fa mila misy fitraikany any aminao ny filazantsara ary Andriamanitra te hanolo anao Andriamanitra te hanovanao alleloia misotro rano kely loatsika de andao hijery kely hijery sary vitsivitsy kely de jereveo daholo ny fivandreto ranabavitsika rehetrarehetra
sy nampanazavana mihitsy ny ty izy ty sa hoanao zy nareo alleloia io a zokomary zo a tam'izany mbola miaraka amin'ny loko mena kavina ny volomaso mosika tsy nisy tsony dia ankehitriny nefa zao izy satria nandray an' jesosy alleloia iza manaraka ao mamy miaraka amin'ny kavina sy ny loko mena sy ny rehetrarehetra zao izy rehefa nandray an' jesosy mahafinaritra io ary ny nareo izy ny soamevo rehefa ny soamevo taloha ny nijeriny kontiny rehefa nanomboka iresaka taminay menamena be ny volo a loko mena moa misy karazany roa misy ny ray ohatra menamena dia sy nareotra ny grenazy maintimainty ny sisiny a maso mangamanga volomaso a zao izy zao ankehitriny rehefa nandray an' jesosy dia mila miovitsika ahoana moa tsika rehefa mandray an' jesosy olom-baovao lasa ny taloha zao izy tsy hoe zao sisany nefa rany a fa zao raha nabavitsika rozy mina miaraka amin'ny rebanina izy a kavina be a loko mena be mbola misy sariny hafa moa ny misy fotoana menamena volo tsara tsy hoe tsara fa menamena volo be fa rehefa nandray an' jesosy a miaraka amin'ny fandarinandramoka izao a dia zao ny tokony efarany alleloia aiza reo ahoanareo amin'izao volon-kadaka zao mavo be mihitsy ny volon'ny kadaka zao izy zao laovoli zao izy ro moa mpinamana be aminy verni be andry kadaka tony a apahany reny a rehefa natao batisa izy dia pastera mbola misy parti kely menamena kely mbola misy naniry kely mbola misy ambiny kely le navelan'ny pose zany le volo tsy nilokona tsony tamin'ny andro batisa mbola nisy ambiny kely dia netezany ngamba izy mosa nanahoana nahafinaritra kely tamin'izay zao ry lovely zao a lasa ny zavatra taloha zao rerika zao jejojejo ery miaraka amin'ny loko mena be sy ny volomaso be sy ny kavina be rehetrarehetra fa dia babon'i jesosy alleloia kodanyela zao kodanyela taloha ry havana fa zao izy ankehitriny halleloia mahafinaritra mijery an'izy mahafinaritra ny tsy mamofota-mandry kory ny dikan'ireny ka hoe nahafinaritra fa reny mihitsy zany le tenin'andriamanitra aza matsiaro ny taloha ary aza matsiaro ny lasa ary aza matsiaro ny taloha ka le izy lakotsy ny aminareo fa somary maimaika nanomana an'iny teo anomana le toriteny zany dia izay sary tato anaty telefona tsisy fotoana ntsony nangatahana ny sarinareo hoe alefaso le taloha misy masika fijery mihitsy fa reny mba tato anaty telefona fa elako tsiny aminareo zay tsy fa samy manina daholy tsy reo ihany nijery tao fa izy rehetrarehetra fa reo aloha ny sary mba atao anaty telefona fa isorina anareo nanaiky nabotra teo ry sary naiky angataka mihitsy atao amin'ny groupe mba alefaso zany hoe efa tery ny fotoana mbola nisy vavaka koa tsika teo dia manjary lasa zay indreny mety nibahana ny fotoanantsika teo fa reny aloha ny sary nisy teto amiko dia lanatsiny zay aloha zany tapany voalohany tamin'ilay tenin'andriamanitra teo hoe aza matsiaro ny lasa na amin'ny sainany taloha fa indro za efa hanao zava-baovao ko ankehitriny dia efa miposaka zany tsy alalazana fa nareo any an'efitra no anaovako lalana ary any amin'ny tany lao no asikony nareo inge samy manaiky ry havany za mitena anareo raha misy aminareo eto mbola miaina amin'ny zavatra ohatr'izay dia zao no teniko anareo mety azo j'adore nareo mety azo j'adore nareo mety azo j'adore nareo eny amin'ny fiarahamonina eny mety azo demande d'amis maromaro sy ny hoe kokondry kokonjy zay nge nibetsaka indrindra ho azonareo dia fikorotanana tokantrano zay zany tsara fantatrareo fa tsy zany nefa ry havana malala ny zava-dehibe hitanareo oke singaniko manokana amin'izany ohatra ity ranabavitsika ity hitanareo manome courage nareo vehivavy hitanareo somevy io ahoana na fahitanareo anazy tena ohatrany hoe tena tsy ohatrany fa tsara koa sisy tamin'izao sa ratsy ozy nareo sady soa no mevy fa fantatrareo ny zavatra ambadika izao arety mandringa
sasatry ny mankany an'hôpitaly sasatry ny mankany an'hôpitaly zao vehivavy zao abone amin'ny hôpitaly zao ny poziny fa raha omenanao ny certificat médical an'io a de kivy anao hoe tena laoko indray misalon-do tena marina zany hoe tamin'izy tamin'ny ohatrany j'adore nge ny azonao de zay eo amin'ny Facebook de olona anadaladala sy ny sisa fa ozy Andriamanitra raha manaiky nareo ankehitriny efa miposaka zany ka tsy alalan'izany fa nareo tsy avelan'Andriamanitra tsy alalan'izany any anefitra ozy izy ny anaovako lalana ary any amin'ny tany lao no sikony le tany efitra fiainanareo taloha le tany lao fiainanareo taloha araka ny tempo taminareo ny faravabetsany azonareo zay j'adore fa ankehitriny fiadanam-po filaminatsaina manaraka vaoarinao ny fiainana mandrakizay zay nge ravana ny tena tombony ary mampahiranareo ako ianareo rehetra zay mbola ao anatin'ny zavatra ohatra zany ialao reny fa ny pirofo fa nandray ny Kristy ianao de alao afaka le taloha mahafinaritra rehefa mba resadresaka rehefa lahadiny resadresaka ato anaty groupe ato de mifandefandreny souvenir taloha de tena mahafinaritra sady mampimely izy meme eo mahafana ny tena misy fotoana voakasika vonendry Jesosy baiboly daholo ny nanovan'izao zao ny fiainany zany soa meva zany tsy izy reo rehetra rehetra so anaty fahasalama sitrana tamin'ny areta nanay kosoloana zavatra taloha niarana nde niaraka tamin'ireny fijerojejony reny daholy na ny aretina sy ny fijaliana sy ny korotana maro isakazy fa tena eko anao zany zay zany aloha ny voalohany resantsika aza matsiaro ny lasa na misainany taloha avelao Andriamanitra nao zavatra vaovao alefaso daholy ao anaty groupe ny sarinareo anaty groupe aza teo aty amin'ny messenger fa fiena neny na aminako koa de amizay mora hitako keka efa so amina daholo ny sarinareo le taloha reny fa mety mbola misy latsika andreneny amin'ny alom-bavaka alleloia mety mbola misy latsika andreneny amin'ny alom-bavaka fa alefaso amiko ary mandefa aza le mitanjaka nefa fa le ohatra reny alleloia zay zany aloha ny voalohany zay zany aloha ny voalohany fa raha maky koa tsika ty tenin'Andriamanitra ty faharoa aza matsiaro ny lasa izy na misainany taloha indro za efanao zava-baovao ko ankehitriny de efa miposaka zany tsy malala zany fa nareo any anefitra anaovako lalana ary any amin'ny tany lao no asikoly donke tsika jery ny fiainana tany anefitra zay jery ny fiainana tany anefitra tsika de otorino miatoko favalo zay le tapany voalohany de mikasika ny vatatsika mikasika ny fiovana misy eo amin'ny fiainatsika eo amintsika fa zao ndre tsika hijery fiovam-piainana mihitsy fiovan'ny tontolo alleloia de otorino miatoko favalo ndovaka itsika ny andinin'ny faharoa ary tsarovo ny lalana rehetra zay nitondran'ny Jehovah-Andriamanitra ao anao tany anefitra izao 7 taona izao ampanetry tenanao sy zahatoetranao ary alala zay ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsy de nampanetry tenanao izy ka nameranao noana de nanomeanao mana ho aninao izay tsy fantatrao na nirazanao na nampahafantariny anao fa tsy mofy ihany ny veloman'ny olona fa zay rehetra loka ny vavan'i Jehovah ny veloman'ny olona ny fitafianao teny aminao tsy rovotra ary tombotrao tsy nivoto zao 7 taona zao koko fantatry antrao amin'ny fonao fataka ny fananaran'ny olona ny janany ny fanaran'i Jehovah Andriamanitra anao atareo ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao mba handehananao amin'ny lalany sy ataoranao azy zao zany nandefasany n'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra de zao ahitany izany toetranao sy ahalalany ny ao am-ponao
na hitandrina ny didiny ianao na tsy hitandrina. Nentin'Andriamanitra ny tany efitra mihitsy zany ny zanak'Israely tsy ahita sakafo navelan'nona aloha fa tsy navelany ho fatiny fahafatesa ho fatiny hanoanana fa nampianariny hiaraka aminy, nampianariny hitoky aminy, nampianariny hivavaka aminy. Taloha ny zanak'Israely mila tsy nahivavaka tamin'Andriamanitra sy natoky an'Andriamanitra zany fa Faraony nandrandrainy miasa mafy izy a de omeny Farao sakafo de Faraony atahorany. Nentin'Andriamanitra tanevany ataon'Andriamanitra niankina taminy, tsy miasa mafy tsony fa mianatra mangataka, mianatra midi, mianatra makato. Aza miteny anao androany mandalo zavatra tsika rehefa hivavaka entin'Andriamanitra tany efitra. Tsika ny misy ao eo le olana, eo le zavatra latsika an'Andriamanitra. Mitomboka amin'ny fangataham-bavaka io fa miafara amin'ny anao mivavaka mihitsy. Tsisy olona 10 taona entina mivavaka zany fa herintaona rahabe indrindra angamba na enim-bolana da ve ny olona iny mivavaka am'izay. Zay ny fitatan'Andriamanitra tsika. De ao anatin'iny am'izay, anatiny anao le mandalo ady iny, eo ny izan'Andriamanitra toetra ny fonao. Mba manahoana ary ianao ty, mba mandray hafatra ve ianao anatin'izao ianao mandalo tany efitra zao. Io ianao zao noana fa ianao nga maty, tsy maty ny anoanina ange ianao e, tsy maty ny problème ange ianao e. Mety tsy manam-bolina ary menakafo fa azo antoka kosa fa hatramin'ny vavahanao mety tsy volany nanananao fa nomen'Andriamanitra sakafo na menakafo, ny velomin'Andriamanitra ianareo. Raisy fosiny ao anatin'izao ianao misy problème arabory zao mbola hiampy aretina andaniana vola be, aiza ny ale fa sakan'Andriamanitra ny aretina. Sakafo sisany problème anao menimany ianao tsy maninona fa ao anatin'io izahan'Andriamanitra toetra tiany fantatra ny ao anatin'ny fonao, manao hoana ny ao anatin'ny fonao. Iny ianao mandeha amin'ny tany efitra ary mivoaka daholo ny tao anatin'ny fon'ny olona tao anatin'izany tany efitra zany. Taony ny monimonina, zay zany ny tao am-pony. Taony ny vadika tamin'Andriamanitra, zay zany ny tao am-pony. Taony nalahelo tongolon'ny Egypta, zay zany ny tao am-pony. Taony nalahelo ny henan'ny Egypta, ny fofokenan'ny Egypta, zay zany ny tao anatin'ny fony. Fa tao ny nitoky tamin'Andriamanitra. Ny anjandra hoe zahako zanak'Andriamanitra dia ho faty ny anoanana aty ve za? Latsaka ny mana. Mampitaitaina. Taloha ianao tany amin'ny tany Egypta, rehefa voavely ny karavasy ny lamosina dia fantatro fotsiny hoe tsy maintsy hisy sakafo efa miandry raha atoandro. Zany karavasy zany kosa ve ozy ianao zany asa be atao zany kosa, efa azo antoka misy sakafo ao. Dia omeny Farao sakafo. Miaraka amin'Andriamanitra tsy hisy karavasy tsony fa mianatra miny. Tena efa mandeha 3 andro mbola tsy mahita rano ihany fa eo amin'ny fahatelo andro tonga rano. Mampitaitaina fa tonga. Ampianarin'Andriamanitra miaraka mandeha aminy. Ianao inge rehefa nampianarintsika ireo inge rehefa nampianarin'Andriamanitra miaraka mandeha aminy, ary raha mbola tsy haintsika mihitsy ny matoky an'Andriamanitra dia mbola mandalo an'io fanadinana io foana. Tany efitra io dia fanadinana miaraka amin'Andriamanitra. Misy amintsika tsy mety afaka fanadinana mihitsy satria zao tsy mety mipoaka mihitsy, tsy mety mivoaka le tena ilain'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika, le vahoapotsika. Tsy mbola mety amin'Andriamanitra mihitsy moa. Tia mbola ao amin'ny tany efitra foana tsika. Fa rehefa amin'ny fotoantsika indro fa zatra miaraka amin'Andriamanitra, manomboka amin'ny fankalala amin'Andriamanitra. Tonga dia ozy ny zanak'Israely tsy nanontany intsony ny zanak'Israely, aiza ny akanjo isoloana ohatry ny tany Egypta, zay aty tany efitra. Aika tany efitra nanomboka nisokatra ny sain'ny zanak'Israely dia nahita hoe ary efa 10 taona tsika ny daty, tsy rovotra ny akanjo sy ny voto ny tongotra. Rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra ny olona ray, rehefa tena manomboka zatra amin'Andriamanitra na mangataka zany ary tsy atao intsony. Tsika vao manomboka mivavaka mbola tsy zatra, angatahantsika. Andriamanitra, azadino le many, azadino le sakafo, azadino le rano. Ho an'ny olona manomboka mezatra, lasa ihany 10 taona. Adino ny aike tsy nisola akanjo ry zareo. Satria tsy le akanjo tsony ny problème fa matoky fotsiny izy miaraka amin'Andriamanitra.
ary iny nataon'andriamanitra tamin'ny akanjo tsy rovotra lay akanjo de mandeha foana efapolo taona fa tsy mivotony tongony zany hoe efa lasa zatra miaraka amin'andriamanitra dia ny fiaiahiny zao tontolo zao efa zava-pony tsy antsony ny sainao fampoka amin'andriamanitra sisy anao zao fotsy ny teninao tamin'ny voalohany mandeha ny heri-taona andeha ny roa taona raha zao moa zany tsisy mana amin'asika te ho faty aty nge tsika rehetrrehetra tranoany tany Egypta maty fa rehefa nomboka zazy anao dia fantatrao fa rehefa maraina koa ny andro dia tsy maintsy misy manao satria za zanak'Andriamanitra amin'ny fotoana mila rano mety misy fotoana mangetaeta kely fa fantatro Andriamanitra fa tsy hahafaty anahany etaeta tsy ho faty ny etaeta ny alehako aty amin'ny tany efitra ty dia inona io fa misy ny rano dia hitanao lasa rotinina ohatr' zay sisa izy lasa efa tonga dia efa matoko fotsiny zay le atao hoe hafa fantatra amin'izay ny taoamponao inona amin'izay ny zavatra nitraga ary rehefa fantatra Andriamanitra le taoampo Isaia 43 Isaia 43 avakitsika teo za ozy efa anao zava-baovao any anefitra anaovako lalana rehefa hitan'Andriamanitra amin'izay fony mbola tany anefitra ihany fa tany anefitra ngerabana taloha ny zanak'izay ngerabana nitikodina tao amin'ny tany efitra efapolo taona satria tambany tsisy lalana tsy tadidina otriny efa nandalo tsika raha mandeha toerana anakay dia tsy maintsy miteny raha iverantsika indroa dia ozy efa nandalo teto amin'ity toerana ty kosa tsika rehefa mandalo tanàna tsy fantatsika ozy efa nandalo ny ato rehefa ohatr'izany mandalo tanàna ray dia tomobile foana ny reperako ary efa nandalo teto amin'ity tomobile menamena ity tsika teo dia miodina miodina io indray le tomobile menamena efa nandalo teto mihitsy fa tany amin'ny tanefitra tsisy an'izany fasika be midada tsy fantatra hoe inona ny repère ny dia tongotra ao androany tsofony rivotra ralina dia mivadika fasika ohatrany tsy nisy na dia tsisy lalana tsisy ninampataranao fa dia mandeha fotsiny ianao mandra-pafantatra Andriamanitra ny tany anatin'ny fonao misy amintsika ireo efa manomboka fantatra Andriamanitra amin'izay ny ao am-ponao indry efa fitiavana mihitsy kosa ny ty olona ity ny anarahany fandarina eto fa tsy filany zavatra tsony misy aminareo reo ngerana nefa fantatra Andriamanitra amin'izay hatramin'izay nareo tonga eo hiteo ny anaranareo rehefa misy problème ianareo dia tadidio fa raha mbola ohatr'izay dia mbola mandeha amin'ny tany efitra aloha ianao mbola tsy fantatra Andriamanitra ny ao am-ponao fa misy aminareo reo amin'izay andeha atoka ianareo rehetrarehetra reo alleloia tehaka ho an'i Jesosy tsy problème atsony ny atokovanareo te mantany hoe am'firy manao efa mandeha hoe fandarana tsy hoe misy problème ianao mantany izay fa ianao mihitsy ny teheny tenin'Andriamanitra inona zao problème an'Elikandro inona problème Marie Hortensine inona problème mamisy Izy sy Marie Hortensine sy Nambintso Macline so dia venareo tena reto olona boka nitrosa reo zany zao dia reo mpijerenareo zany dia olona boka nitrosa sy tsy manakohanina daholy azafady aminao olona tia amin'ny Jehovah reo fa fantatra Andriamanitra ny ao am-ponireo ary efa fantatra Andriamanitra zay ihany ny tanjony zay ihany ny andrasany dia anaovany lalina amin'izay ny anefitra dia tsy mila miandro vato amoaka rano tsony fa any amin'ny tany lao asiany ony zany rano be mandeha zany halleloia nga vita azy zany ihany ndaovaka itsika ny Isaia 5:3 Isaia 35 Isaia 35 andininy fahenina andiny fadimy dia ampahiratina ny masony jamba tapitra zany ilay fizahanan'ilay toetra hitan'Andriamanitra amin'izay any amin'io tany efitra io misy olona jamba mandeha tsapatsapa tsy mahita ny aleha ampahiratina amin'izay ny masony jamba misy marenonao mandeha efapolo taonao fa fantatra Andriamanitra ny ao am-pony ampahaladiana amin'izay ny sofony marenina dia hitsambikina tahaka ny derany mandringa dia iopo ny lelany mona fa hiboboky any anefitra ny rano ary isy reny rano any amin'ny tany karakany ny anonanina mitareny-drano ho tonga faritiko hatramin'izay mbola sy nalalan'Andriamanitra mbola filan-javatra sy filan-karena ihany ny anom-pono an'Andriamanitra dia mbola alonalina mitareny-drano foana zany alonalina mitareny-drano zany mirage zany zavatra toa misy nefa tsy misy zavatra toa misy nefa tsy misy teny amin'ny olona rehefa mandeha ny tany efitra azaveko anareo foana ny dikan'io alonalina mitareny-drano io rehefa mandeha dia mitaratra be masoandro dia ny fasika nefa danin'ny anandro zany dia misetona mivoaka rehefa le mandeha lavitra ka tarafin'ny masoandro ery lavitra ery
dia miaraka amin'la entona mihetsiketsika tonga dia fahabiry io misy ranomasina io misy rano satria ny rano mihetsiketsika miazakazaka tonga eny tsisy ninina betsaka aminareo mbola filahan-javatra sy filahan-karena foana ny ivavahanareo dia ohatra misy fitahina piarakoraka ianao io misy fitahina androany jerena nefa pokaty tsy nisy le izy amin'alina mitarehindranony anaran'le mirage ny anaran'le fa zao raha fantatr'andriamanitra ny eo am-ponao atao fantatr'andriamanitra ny eo am-ponao fa tena fitiavana azy fitiavanao teo any an-danitra ke ivavahanao io vola sy areny zany rehefa nahita ho azy zany za tena miteny anao an'izany na tsy hitoriako an'izany arenao androany hoe tape amainina dia raha azonao ty miliary ty sy miliara no mety ho azonao tsy ohatr'izao ny fiainantsika rehetra miliardera daholo tsika tena teneniko anao zany ary raha za ty miliardera tsy hitanao teto andro mety eny ambony ao ty ahako na mety tsy fantatro zay toerana misy ahy mety misy olona karamaiko eto dia anao fandalana eo mba ohatrina karamanao ohatrina parera dia ndana manao fandarana dia meko dao no fitaovana rehefa zahako mbola dia pikarama ny hitanareo dia mianatra ny ataoko eny dia andao rahabaolo tsika dia anao ny mahakarama azy dia raha zay fa Angelina Diamant ndray ozy izy afamadibadiana eo sy Angelina Diamant i mami tsy fatany koa na izy mami any États-Unis ka pikarama Marie Hortense nany Canada ka karama ny azy raha miliardera daholo tsika rehetra ary tsika koa mety tsy narikotsy teo mety mivorytsika amin'izao fotoa zao fivoriny miliardera sa ahoana eny ambony sambo maka aty Paris daholo aty any Paris daholo tsika misakafo androany alina mandeha jet privé mamisy ry Rodine Marie da hitako daholo mbola tsy velona kely le jet fa miany kely mandeha jet daholo tsika miano dia ao amin'ny tranony felan'arakota ao Paris tsika zany ohatra tranony felan'arakota amin'izany efa misy fipetrahany hélicoptère dia zany ny fiainantsika androany raha miliardera daholo tsika aza mandaingy fa tsy miliardera tsika fa tsy manan-java mahory tsika efa natorotsika zay mety efa manana coach misy efa manakaramareny le dokotera reny dia mikarakara ny fahasamantsika dia dokotera Angelina Diamant mila matory ianao fa le kaloria anao io ohatry ny takoniana refesina amin'ny zany ny fiainantsika raha miliardera fa aza mandainga anareo hoe miliardera tsika dia mbola eto ory avako za tsy mirary anao miliardera zany votsitra am-pelatanan'Andriamanitra ianao raha izany fa nirariko aminao dia tahaka ny Davidy ianao tsy manan-java mahory amin'ny andro rehetra iainanao tsy manan-java mahory amin'ny andro rehetra ary ankina amin'ny Jehovahandriamanitra zany ho avoko rapitso sy nafaka pitso zany tsy avana eo am-pelatanan'Andriamanitra tsy any amin'ny compte bancaire-ko ny ametrahako an'izany hoe mba misy otrinona moa zany zao amin'ny compte-ko sy mbola misy be dia be sy le atory ao amin'ny Jehovahandriamanitra alleloia andondria le Koweït andondria mividy pétrole manao fampirarana vidy pétrole any Koweït andondria raha miliardera tsika azonareo ho tena Andriamanitra ny alinalina mitarendrano dia ho tonga faritoko ampy rehefa hitan'Andriamanitra ny ao anatin'ny fonao dia zao tapitra treo zany nofonofo tsy makaiza zany misy atsika raha na manao nofo tsy dia makaiza nofonofo foana efa roapolo tao zany nofonofo foana de za zany za tembanana azy roapolo firy zao toroteny aminao anjara anao mihitsy androany le fotoana lehibe ho anao amen lefa roapolo taona ianao zay aiza ihany le anjaranao amin'alina mitarehindrano satria ny fonao mbola tsy mety teany Jehova fa raha hitan'Andriamanitra anatin'ny fonao tapitra treo ny alinalina mitarehindrano tapitra treo ny fahitana zavatra nofonofo fotsiny fa tena ho tonga fahary tokoa tena izy tena plonge mihitsy ao tonga dia ny anatin'le rano tena izy alleloia ary ny tany mangetana loha rano miboboka blo tsy tapitra tsolo ny fonenina zay matsahany ambodi lasa ny ambodi dia aniry ny volotara sososo ary isy lalambe any dia lalana voavoatra izay te hoe lalan'ny fahamasinana alleloia andeha amin'izany lalan'ny fahamasinana tsy mandeha an'izany tsy madio fa Jehova homba azy ka izay mandeha amin'ny lalana dia tsy ho diso any na dia ny adala tsara miraha fa nyzany teny zany na dia adalana zany tonga dia lasa endry
rehefa fantatry Jehovah ny anatin'ny fo. Riavako. Ary tsisy liona sady tsy akarana biby masika, tsy ho hitao reny, tsisy an'izany eo amin'ny fiainanao, fa ny navotana mandeha azy. Eo amin'ilay lalany fahamasinana zany, tsisy ambody eo a, tsisy biby masika, tsisy voay, tsisy voay eo. Anilva vola eny navotany Jehovah iverina, ka ny ziona amin'ny fiobiny. Ary ny fifaliany mandrakizay, fifaliana mandrakizay eo andohany, azo fifaliana azy faravoravoana izy, ka dia andositra ny alahelo sy ny fisetona. Amen. Mety teny mahafinaritra anankiray indray ihany ianao. Isaia 41:18. Boiboky areny rano amin'ny tendrombohitra mangadiady ary loha rano amin'ny loha sa. Anao ny efitra ho faria ary ny tany karakaina ho loha rano boboky. Izany ambavan'Andriamanitra foana zany. 48:21. Isaia 48:21. Manao izay tenin'Andriamanitra. Ary tsy angetaeta ireo tamin'ny tolana azy tany efitra, na boboky rano azy tamin'ny vatolampy izy, eny napiresaka vatolampy izy ka dia nikorona ny rano. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy ho Jehovah. Tsy nentina anam-piadanana izay olona ratsy fanahy tsy nentin'ny ova. Atao vitan'Andriamanitra anatin'ny fonao riavana. Atao vitan'Andriamanitra amin'ny ianao mandeha tany efitra io, atao vitany. Fa ty azy ianao. Fa tampotampoka eo, ianao mandeha amin'ny tany efitra io, misy lalana tampoka. Tonga dia misy lalana vita goudron be mahafinaritra be amin'ny tany efitra io. Tsy mba tanàna nataon'olombelona, lalana nataon'olombelona, fa nataon'Andriamanitra velona. Hotahiny tompany antsika rehetrarehetra. Za mino, fa voarainao zany afatra izany. Aza matsiaro ny lasa. Andriamanitra teteny hoe hitanareo ilay zavatra nalovanareo niaraka tamin'ny finy. Aza matsiaro ny lasa nareo na amin'ny sainany taloha. Fa manomboka eto, hitako izany eo am-ponareo. Dia izao, amin'ny zavatra vaovao za. Aza eritreretinareo fa masika hozy Andriamanitra. Aza eritreretinareo fa tsy tianareo za. Fa te halala ny tao am-ponareo tsy mampijaly ny fivavahana. Aza mitena zany hoe tsy mora tokoa zany mivavaka zany, tena mora ny mivavaka. Sarotra samy manara-dian'Andriamanitra. Koa ny ataonay rehetrarehetra. Ataovy izay ahitan'Andriamanitra anatin'ny fonao dia ho hitanao zany fahasambarana sy fifaliana mivavaka sy manana an'Andriamanitra zany. Hotahiny tompany antsika tsirairay avy. Misy aminareo hoe zara fahatsapana. Foy kely hoe zany fandarantsika zany sa atao anatin'ny lera ihany. Mety tsara. Misy aminareo ve vao miakatra koa ny famotinan'ny mampina dia efa tsisy nina azoko atao tsony. Efa mampina dia efa rehefa ny dia efa tapitra koa izay ny toriteny, fizika eo azatra mian'ny toriteny. Ankila dia andramoka izao io ny kantoko. Alleloia. Manasa anareo raha misy aminareo zara fahatsapana, andaontsika afaka miditra amin'ny appel nareo manao appel messenger dia afaka miditra direct. Tsy ny anareo tsy ny ankila, tsy ny groupe izay marisy ihany nge no afaka miditra rehefa nafananareo piano ireo dia afaka miditra. Afaka miditra nareo mizara fahatsapana, mora zany. Inona moa zany ny zavatra voarainareo tao anatin'ny fotoana nenonareo toriteny. Inona ny zavatra tena mba nahakasika anareo tao anatin'izay fotoana nenonareo toriteny. Zay misy zavatra nahakasika anareo manokana ve. Antoinge notsika ny fahatsapana izay voarain'ny tojo dia tahiny tompo ary raha tojo izy ny efa tafiditra ao. Inona ary no fahatsapana izay voarainao tamin'ity androany ity anao ny fitenenana tojo. Dia mankatitaka be dia be anareo roa azoko mihaja sy pastera tamin'ny toriteny fa nahakasika sady tena nampy be. Tena nahafinaritra an'ahy teo amin'ilay misy sary rehefa pastera be dia be teo hoe mahita vavy hoe tambareta amin'izay mareso mpanaraka vavaka finoberana eto hoe tena jejo loko mena tavina tena misy hoe tena hoe ngezy tena hoe ohatry laro mihitsy. Dia ny volo mentana vavokataka teo tena mavo be misy mena ny volo tena hoe marina ny tenin'Andriamanitra indro amin'ny zava-baovao dia tena nahakasika tena hoe tena mahay manova olona Andriamanitra dia tena saorana an'Andriamanitra dia tena nahafinaritra ilay hoe saorana an'Andriamanitra dia tainy Jesosy tahory. Alleluia. Mankasitraka ny inona ny rahalatoditsika
nareo mba manaova ohatra ny raharatozo e. Tena angezabe kerafina zavatra fizarana fahatsapana ary nareo mba mandray anjara zany a. Za tany am-pianarana dia anisan'ny zavatra mba nahafinaritra ny mpampianatra mihitsy za mandray anjara foana rehefa misy fandraisana anjara. Ary mitondra zavatra angezabe amintsika ny fandraisana anjara io fa mba manasa nareo ilay mbola tsy nitenireo mihitsy zany a, nareo afaka miditra amin'ny appel rehefa misy fizarana fahatsapana dia mba zarao inona no mba voarainao a tao anatin'ny toriteny izay nenonao a atin'indray sasany teo. Ndao tsika biditra olona anankiray hafa indray tia naraka ary zaka, inona no nahakasika anao tanatin'ny toriteny anao fitenenana? Jesosy antsika rehetrarehetra dia misaotra ny pastera amin'ny fitenenana. Ny zany tena nahakasika teo dia misy teny iray nitenen'ny pastera dia nisarotsika rehetra saronareo rehefa tena lafinaritra be a. Mameva no tena meva. Tena mankasitraka n'ilay sary fa tena nahakasika. Ilay toriteny koa dia misaotra ny rahavavy mihaja fa tena nahakasika be. Ilay teny hoe rehefa mbola tsy voakasika Andriamanitra amin'ny fonao dia tena hoe tsisy zavatra miaro ao anatin'ny fonao, tsisy ny fahasoavana dia mivoaza rehefa malala mitody amin'Andriamanitra fa tsisy afa-tsy izy ihany ny tena hoe valisoa sy valitiavana eto amin'ity tany ity. Dia maheresitsika rehetra dia efa lasa ny taloha fa mba miaina an'izay tsika ny zava-baovao tena hoe famarinan'Andriamanitra fitahiry Jesosy mankasitraka pastera. Amen. Alleluia. Mahafinaritra be zany fizarana fahatsapany ranabavintsika. Tia narakotary zaka zany misaotra anao be dia be. Mahafinaritra be ilay fizarana. Andriamanitra manankirepasaovina anie hamaly fitianao. Andaontsika ampandroso indray andranabavintsika Zokiam. Alleluia. Zokiam indray no izara fahatsapana amintsika. Inona ary fahatsapana tsapanao androany Zokiam? Alleluia. Jesosy pastera minakasika izitsika tsirairay tonga amin'izao fandaro fampiasalenana izao makasitaka anareo menadata amin'ny ten'Andriamanitra tena mantady mahakasika be ny fahatsapana io sady mahakasika foana moa ilay izy raha misy teto amin'izao fandaro izao nisy teo amin'ilay fivana misy firombirava moa natao pastera ohatra teo dia tena hoe raha misy takeo tariazana mbola tao anatin'ny ataontsika hoe fivoina sy ny rehetra hoe mbola tena tafiditra fa mbola tsy nanary ny ratsy zany afapoalikaiky moa ilay nazy eny ratsy dia tiazay hoe lafiazy fa ny anazy tena fitsiveny sy reniperika reny mabata ny vidy misy ariavany hoe lafo. Dia tena hoe rehefa nahavoray tenin'Andriamanitra tena hoe nahakapa ny fahamarinana tefa nanomboka tery havana nanomboka ny tena nylazony aretina zany aretim-bavony zany mitady hanina rehetrarehetra zao dia hanina hoany mamparary ny vavoniko daholo. Fa rehefa nariko reny ratsy reny ny havana narisy ny perika lafo million tena hoe tena hoe dia raiky Jesosy fa aka telopona zany zao ny dirakofa mbola tsy narary vavona ry havana mazay andro dia raiky Jesosy fa ho antsika dahena zany ten'Andriamanitra zany da mbola misy zavatra fantatra fa tsy ahakantsika fon'Andriamanitra aminao azy tsy ahatongava valim-bavaka aminao indrindra ny fonao mangetaeta n'Andriamanitra ihany koa tongetanao tsy hoe valim-bavaka no idiranao hoe fa tena hoe etaeta tokoa anatinao araka zany ten'Andriamanitra zany hoe tena hoe fitiavana n'Andriamanitra fa tena hitanao toriavana azo tapaikana ny valim-bavaka azonao. Itsika tsy hoe milardera riavana fa tena matsapa hoe feno fiadanana tsika. Za matsapa an'izany mihitsy asan'izany tera-piasako azy zany tena mampalahelo ny fiainan'ny olona sasany tonga ny karama tonga dia any amin'ny hopitaly na problème isan-karazany sady iray ny Jesosy riavana taloha zany hoe nisa zany tsy aretina hoe lalilany ohatran'izao fotsiny ny karama tonga tsy andry koa ny hoe rovinana tsy lava karama dia ka
efa mieritreritra ty natao an'ity ty natao an'ity fa dia ray nafiafana rehefa nanaraka ny fahamarinana da nampikatolo ten'andriamanitra ty an'andriamanitra fa ainona zany fakasitaka lehibe anarana mahabe ten'andriamanitra efa marity dia sainty tsiraray ary miala ty salavaka. Halleloia, mankasitraka indrindra ny zoky amitsika tao anatin'izay fijorona vavolombelona zay. Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy iama. Dia andao piditra anankiray antsika mbola manam-potoana moa tsika. Andao mpandrosotsika indray navavitsika avy any Arabia Saodita Ingodina Rodriguez. Anao ny fitenenana. Inona ny fahatsapana? Tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy kotsika rehetra dia makasirika ny fitenena. Ianao zany pastera ny zavatra tena mikasika biana dia tsika tokony mihoatra manao mihoatra no fahasoa satria fahasoa fantatsika fa zareo zany raha mivelona dia tena hoe madio ary tena hoe fotsy ka amin'Andriamanitra nefa mila tsika madio fo madio fanahy satria Andriamanitra dia mila fahamasinana tanteraka. Ao koa masina reo satria masina koa Jehovah dia nakasika biana faharoa ilay hoe misy betsaka ny teny fiasana ataontsika alleloia amin'ny endriny ka nefa tsy mety tanteraka amintsika misy dia mety gaga iantsika satria tsika mbola tsy tena hoe tian'Andriamanitra ka nefa zany ny tian'Andriamanitra roa voalohany dia tanteraka ny zava-rehetra dia izay ny fahasalamana. Oray pastera dia mankasitraka indrindra tainy Jesosy. Amen. Halleloia, mahafinaritra be le fizarana fahatsapana mankasitraka indrindra ny ranabavy Rodriguez dia Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany isika rehetrarehetra. Andao ary tsika hieno apiditra olona anankiray farany. Halleloia, ranabavitsika nambiny somakirinina. Inona ary no tsapanao inona fahatsapana ato anatin'ny toriteny androany? Anao ny fitenenana. Mialatsiny fa connexion moa somary ratsiratsy tapaka ny connexion isorana anareo rehetra rehetra. Halleloia, Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitia anareo tsirairay avy. Andao ataontsika ity anankiray ity. Halleloia, anao zava-baovao Andriamanitra ary avelao izy aza. Avelao Andriamanitra anao fa te hanova ny fiainanao izy ary tena te anao zava-baovao amin'ny fiainanao izy. Tsy efa mba aminy zay tany hevitra izay ravako. Andao tsika tena ho any amin'ny andeha amin'ny lalambe amin'ny fahamasinana dia andao tsika mihitsy no tenen'Andriamanitra zany aza mahatsiaro le talohantsony. Le tsika mieritreritra tena mafy nitondranao anay iny anao dia ohatry mahita an'Andriamanitra amin'ny teny tsika so ka moe aza mampatsiahy an'izany so parenige taminareo mbola le tena le mbola vao nahitsy mihitsy ny ireny mbola nareo mbola vao nampianarina mihitsy ireny fa tsy zany masika ozy Andriamanitra aza mahatsiaro an'ireny fa ankehitriny efa anao zava-baovao ahy. Halleloia, misaotra anao rehetrarehetra ny zara fahatsapana. Andao tsika hieno hira dia aoriana tirititsika hivavaka haretrany. Amen. Thank you.
atolotroanawe tsisiapisarakatsika tumba otsinise isayareyetra tumba anao tsy misy fetra ny foko manontolo tumba afoko anao daholo isayetra momay atolotroanawe tsisy ampisarakatsika tumba otsinise le fiamme cognute non la saccoccisete le fanno rasino tutto e banana tu banawai uno la faca wiso saci le falasi la colura e allora mi pediai le fanno cognute non la saccoccisete Adili kwabuku le fale masina tupo e falala tubanawa uluna baka wisao sachi e fala sayari tupo anosi misi fecha mi fuku mantu Sisi apiala nina ve socio, otimise.